Nisy ary ny efevrina izay natao ny fikambanana vary sy rano sy ny groupe mobile eto Mananjary ary nanambara ny fikambanana fa hanoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ho filom-pirenena. Zahay zany atao amin'ny fikambanana vary sy rano izay sy miaraka amin'ny groupe mobile dia tapa-kevitra fa hanoana sy aradia amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay laharana fa 2020 satria efa hitanay ary sapaitanana ny zavatra vitany président Marc Ravalomanana tamin'izy teo amin'ny fitondrana. Andriamatoa GG Bernard no filompanorina ity fikambanana vary sy rano eto Mananjary ity. Ny Alahady 13 septambra lasa teo no nanatanterahana ny fivrina tao amin'ny efitrano malalaky Masinday Augustin Tanambazaha. Fanohizana ady atao amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra, fanohizana ny fahazahoana ny nosy malagasy ary fanomezana sakafo ampy sy fanabeazana memem-pona, indrindra ny fampiakarana ny tahan-karena ho an'ny malagasy tsirairay, famerenana ny soatoavina malagasy. Ireno isan'ny santionany amin'ny vinany kandida mitondra ny larana fa 20 dia Ramatoa Arlette Ramarson. Fantatra ireo nandritra ny tafatafa nataony niaraka tamin'ireto vahoakany Antala teto amin'ny restaurant Ramanuel. Satria mahantra malagasy rehetra dia oko aloha ampatanjahana malagasy dia omena sakafo no malagasy dia aveo koa miady amin'ny kolikoly ny zavatra anankiroa laharam-pameana satria ireo ny tena mampahanta sy mapotika malagasy amin'izao fotoana izao ary mapotika Madagasikara. Isanana Marienne ny fandalovan'ny teto Antala teny fizarany ny amamiena tamin'ireo vahoaka tamin'ny alalan'ny fizarana ny zava-pisotro. Fampafantarana ampabe-maso tamin'ny vahoakany Antala izay isan'ny mpiray-tandrazana aminy momba ny amin'ny ilatsahan'ny Jean Omer Berzika ho filoham-pirenena. Fangatahana sosikevitra ny amin'ireo asa tokony ho tanterahina eto Madagasikara fa indrindra eto Antala no natao teto amin'ny cercle chinois. Nampafantarana teto araka izany ireo teboka folo ny amin'ireo vina ho tanterahana raha toaka tonga eo amin'ny toerany izy. Rafitra dikan'izay zany tsy maintsy ho izy ny fanovagna ny constitution, ny fanovagna ny lalam-pahampiana. Izay zany ny laharam-pahamaignam-bolo satria miankina amin'izay daholo ny agnamboarantsika ny raha jiaby na ny ara-tsosialy na ny ara-toekarena. Dikan'izany dia tsy maintsy magnaja lalàna antsika ary mampagnaja ny lalàna. Izay ny adidy voalohany taona magnaja lalàna satria izy ny modely, satria izy ny mpitondra, izy ny mpitantana dia avy amin'izay mampagnaja ny lalàna. Sady tsara fandraisana no tsara tsodrano ny candidat pasteur Mayolla André Christian teto Antsirabe ny Alahady lasa teo nampanantena ny hanampy sy hanoana ny fampiroboroboana sy fanokafana ireo orinasa tantanan'ny teratany malagasy ity candidat laharana 530 ity. Tsisy orinasa gasy mikatona zany tsony eo rehefa tsika tonga eo. Zahay vaimpiry anteny tao Tananarivo. Raha zaho filoham-pirenena matiny fanjakana mpitondra teto, io orinasa mikatona rehetrarehetra io televiziona sy radio mikatona rehetrarehetra io, rehefa tsy sokafanareo io, ho sokafako satria ny orinasa gasy rehetrarehetra dia potehana ny orinasa gasy, na piko na kobama na ina dia potehana daholo. Mialatsiny aminareo vazaha, mialatsiny aminareo vazaha fa ny orinasa nareo tiroborobo tsisy orinasa gasy na reza vao mandefa potehana daholo. Ny fikambanana atao hoe CFAM na sehitra eo ambonina no fampivoarana ny Madagasikara dia manohana tsisy fipetra amin'ny dadafara. Raha malala feto Madagasikara dia betsaka ny manampahaizana fa vitsy olo marina ary nisany asivana napetraka eto anatin'ny fikambanana hoe olo marina hitondra ny firenena ity. Ka aminay zany dia ao anatin'ny masotsivana amin'izay ny fahalalana ny dadafara. Tena amin'ny ilany andrefa ny faritra Vakinakaratra dia nisan'ny faritra anjakan'ny asan-dahalo iny maro toerana mahabe omby azy ary raha malala ny zavatra misy any tsy mipetraka tsony le hoe ray aman-dreny sy zanaka zany izay sotoavina izay tsy azo ialana. Efa nisy fotoana izy tamin'ny fotoana na ministra azy hitany zavatra nataony
faly tokoa ny vahoaka ny vakinakaratra zay efa mifandinika sy ny fampitata aminay nakasika ny fanambarana zay nataonay tsotsotra tamin'ny faritry vakinakaratra ny fanohanana tsy misy fepetra ny kandida fahalarana faharoapolo dia hitadafara izany. Mpianatra avy amin'ny université miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana maherin'ny 500 eo nahitana solitera avy amin'ny faritra 12 ireto ny vondrona sy nanao fanambarana teto amin'ny espace dera ireto fa hanohana ny kandida Andry Rajoelina laharana fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny bileta tokana. Androany ary izahay mpianatra ny anjerimanontolo rehetrarehetra na miankina na tsy miankina dia ny vondrona horay dia naneho nanome inona daholo ny olana misy ato aminay inona ny vahaolana dia nahita zay ny vahaolana aloha dia ny fanohananay olona hitanay fa havahany olanay noho izy koa tanora mahasahana ny hita fa amin'ny hery kokoa sy amin'ny fahaizana afaka mitarika ny ity Madagasikara atsika ity. Teto ihany koa dia nanao famelabelan-kevitra fohy mikasika ireo vinam-pampandrosoana voarakitra ao anatin'ny IEM ireto mpiara-miasa akaiky amin'ny kandida Andry Rajoelina ireto. Nambaran'izy ireo fa atolotra ny filompanorona ny IEM avokoa ireo sosi-kevitra sy etaetan'ireto mpianatra ny université ireto. Niaona tamin'ny vahoaka ny farafangana izay tany aviany ny kandida ho filoham-pirenena Andriamatoa Tabera Randriamanasoa sy ireo mpiaradia taminy nampahafantatra ny programa nasany tamin'ny ansipriny satria zanaka tsy mosinanana sy zanaka farafangana izy dia mahalala tsara ny fizaliany sy ny olana misy aty antoerana. Lalaka fizalian'olona ambanivohitra, lalaka fizalian'olona angamba. Iaho da manontany tena hoe inoatra raha iveloman'olona angamba ao dia fasika. Sy misy zinona eto hoe san'olo olona manontany tena hoe fasika eo ivelomana moa. Dia agnafiaosika ny vininy elanasika ta io natao anazy raha mboreta avao asika iaraka aminanareo da sazekely le mampitana diapaka miendry. Fiaona amin'ny tanindrazany sy ny fiaviany ihany koa Andriamatoa Tabera Randriamanasoa aorin'izao fiaonana amin'ny vahoaka ny farafangana izao. Anatsara ny fiainam-bahoaka no vaindohan-draharaha ny Général Jean Ravelonarivo mpitarika ny abana ny antokom-bahoaka. Ary raha nitsidika ny vahoaka anankazobe ny tena ny omaly dia nametraka mazava tsara fa ao anatin'ny programa nasany dia atomboka amin'ny fitsitsina ny volam-panjakana izany. Rehefa manomboka ny asa rehetrarehetra tsy misy fandehanany ministra na i président na ihany hoe tokanana ny EPP anankiroa ary lasa ndray makary mahavita trano fonenana anankifolo na 5 vola very natokana roa volany ihany lasa anatiny 120 andro lasa makany daholo ny ministra manao ny conseil des ministres ny conseil du gouvernement atomboka ny asa amin'iny province raha iny lasa tsy miverinany raha tsy vita koa igny asa igny miaraka mitokana anazy fa tsy sanandro hanao mandady vola tsy azo ekena zany zao anisan'ny fitantanana vaovao ho apetraka. Nanantona ny vahoaka ny Général Ravelonarivo ny ainy ny etaetany sy ny tebitebin'ireo tanora vehivavy raim-pianakaviana sy zokiolona.